Salama iaby tsika mpanaraky ny pejy. Salama vahoaka malagasy. Ikoloina natao conseil technique en primature. Lasa polemika be, resa be. Manaporofo ny zavatra teneniko sy ny hafatra nomeko any fitondram-panjakana, ny ao andapa ny mpitondra momba n'io resabe amizao. Manaporofo ny zavatra teneniko hoe tsy mila henoina akory ny watawatan'olona mila vanina sy te ambolo polemika hanaratsina le fitondrana misy amizao, fa ny asa fotsiny no atao fa ny vavolombelon'ny mpiasa ny bainga, zay foana no tokony atao, tsy henoina akory ny vavan'ireo miwatawata reo satria filambaniny anereo e. Mazava ho azy fa filambany teo zareo menimenina hoe ny tsy nitolona no mahazo seza, ny tsy namoy ny ainy nanao ny ainy tsy ho zavatra, namony fo tamin'ny no mena toerana. Zany tabatabany zareo to. Omena toerana ray zao le nitolona zay tena hoe nafoy ny ainy mihitsiny de mbola io mitabataba io foana koa hatramindreo. Ka zany mihitsy tsy tokony henoana an'ireo olona reo, fa olona reo ne filambaniny ro tena ataony zareo e. Ka tsy tokony henoina sy tsy hitondrana fanazavana mihitsy na ny kely aza amdirina amy sofina gauche avoka droite, on s'en fout. Zay zany ro tiako hapita afatsarina foana, fa ny asa foana tohizonareo, fa ireo tsy ho tapitra imenimenina zany io, fa filambany no entiny hanaratsina le fitondrana foana ny tanjonan'ireo eo. Tendrena koloina pitolona menimenina, tsy nanendry pitolona teo menimenina, ny tsy nitolona nazo seza, tendrena nitolona menimenina. Filambaniny zany, filambaniny, tena filambaniny mihitsy le izy, satria lay fitondrana ty anaratsiana lava foana hanimbana ny toetsaina malagasy. Tsy adala ny vahoaka malagasy, tsy adala ny vahoaka malagasy mahay hoe zao ny asan'ny fitondrana, mahita ny fiovana amy resaky delestage sy ny tariny, indrindra ny fitondrana manome lanja ny resaky fanabiazana amizao. Zany defa différent be tamy fitondrana teo aloha, tsy nanisy dikany ny resaky fanabiazana malagasy. Tsy adala ny vahoaka malagasy. Ka mamerina aminareo mpitondra ihany zao hoe aza ivakina aloha resaky ny pilavanindreo, fa reo na jesosy ro alatsaky bakany matezitra ny sasiny moa teny anjany teo, ny sasiny filambaniny daholo zany hoe matezitra ferisana jesosy zany, filambaniny daholo zany. Na jesosy no amena seza eo menimenina foana reo, manisy polemika foana reo. Zay zany gn'airo teko teneny, fa raha toetsaina gasy zany ro haraina amy sitraponao, tsisy zavatra vanona. Matoky anareo amy fitondrana tsy henoheno an'ireo zavatra filambanina isan'andro reo, fa efa fantatra iza moa manao filambany reo. Defa mazava ho azy averiko ndray voalohany ny olony fitondrana teo aloha manao zany filambaniny zany, mila kendry-tohina zany. De ireo antoko politika manao kajikajy amy 2028 reo miandry kendry-toana miaraka amy zareo reo ihany koa. Eto zany zao mahatsiaro an'izay rangany resaka tamboko zay tamin'ny 2010 tamin'ny korotana fanonganam-panjakana Andry Rajoelina sy Ravalomanana iny. De ozy le rangahy resaka amiko zay, resaky politika foana moa zahay raha vo resaka. Io ane zany jilay gn'ataony, jerevo tsara sa nitadidio i resako tia. Tsy haiko na mbola velany zay rangahy zay, na mbola tsy antsony engany mbola velany izy. Tadidio i ty resako tia, fa io Andry Rajoelina sy Ravalomanana io miady mikopipa io gn'ataony, afarany reo miaraka koa i mitambatra koa. Hoe raha misy olona tsy metimety amindreo fitondrana eo de mitambatra koa reo asany, satria samy Antananarivo eto reo, mitambatra koa reo hanao zay anaratsina n'olona iny. Misy tanteraky le resaky le olona nany zao, satria ny tima sy mapara mihitsy miandry kendry-toana amizao io. Maintsy nararatsina menoa miara-manonja
miara-manondra niza tia mane miara-manondra fa ny miara-manondra de miandrikenjy toana ze faute kely ataon'ny ministra sy ny raha ao de igny mana polémique amin'ny miara-manondra ao mazava ho azy zay hoe misy kajikajy agnatin'ny 2028 fa bon zay moa zany de izy zay le politika gasy politika tsisy etika fa tonga de kajikajy robe tsisy fitiava-tanindrazana